Manakory aby tsika e. Mino aho fa mahare daholo ve a? Mba manao retour kely hoe jerena raha mahare nareo. Mary faly miarahaba antsika mpanaraka ny pejy am'zao ataontsika hoe andro tsy mahazatra antsika eny e zoma. Sabotsy ny tena fanaovanay fandaharana fa ty tsy fandaharana normal fa fandaharana izay flash no ilay vaovao zay navoakanay taminareo teo a. Tsara marena aminareo fa ireo sary navoaka ireo a sy le video de efa azonay omaly ary efa nahalala an'io zahay vao omaly ny olona concerné an'le mihitsy no nahazahoana an'izy io. Donc zany tsy fampitana vaovao avy amy sasany zay efa namoaka azy sy nanao commentaire an'le izy fa avy any am'le source mihitsy no nahazahoanay azy. Efa saika nanao live zay tsy nosy tany namaly. Kinanjo moa efa misy kinga de kinga namoaka ny interprétation iaho ny amin'ny io trango io. Io moa azo orientena ny tranga anankiray mba ho tombotsoan'izay patron sy ny lehibenao. Ka androany zay mirahalahy zany a no hitondra fanazavana mahakasika an'izy io. Efa hitanareo mitabajotra tserasera le izy a talohan'ity namoahanay azy ty. Zay ngamba no anokafantsika ny resaka fa tsy tazona anareo ela eto aho fa tonga de omeko any Mositany avy hatrany ny fitenenana mba hazavao aminay Mositany hoe inona le zavatra niseho marina dia aveo tsika amy tapany faharoa mirahalahy hanome ny analyse-tsika an'ilay situation. Misaotra pasteur, miarahaba anao aloha alohan'izay ary miarahaba ny mpijery antsika rehetrarehetra. Izy voalazanao teo hoe efa omaly le zavatra, omaly tamin'ny sivy teo moa le izy nandalo tamin'ny maraina. Efa nahazo angom-baovao tamin'ny tompony andraikitra akaiky de akaiky an'io tsangan-javatra io atsika. De amin'ny maha olon-dehibe antsika moa tsy tonga de nireagira atsika ary tsy tonga de namoaka satria hoe aleo aloha andeha ny fitoriana, andeha ny enquête de samby niantso daholy mba ahazo fanadihadiana lalindalina kokoa momba an'ireo olona reo. Reo andian'olona reo miaramila be dia be misy misaro-tava de misy tsy misaro-tava. Le tsy misaro-tava moa se présenté tam'le tompo-trano hoe ary niditra an-keriny a, tsy nisy taratasy, tsy nisy ninona hoe iraka avy any ambony a. De miala tsiny raha manao anarany eto a. De le capitaine Toavina hono izy a. De le ray koa moa anseho hoe conseiller du président zany a, Razafitiana Florent Robertin. De niditra nanao perquisition de inona ny antony a tsy fantatro. Aiza ny taratasy a baiko avy any ambony. Io manko ny mahagaga. Ary tany amin'ny raha tsy diso a tany amin'ny enimpolo tany ny miaramila tonga tao. Rehefa nireagira moa ny tompo-trano sy ny mpiasa miasa miaraka aminy a marina eto fa sinoa le tompo-trano a. De gasy be dia be miara-miasa eo a. De azafady de le sinoa mampiasa gasy be dia be a. Ary mahagaga satria le sinoa ary gaga koa hoe avy any amin'ny présidence a nefa le sinoa misy sariny be dia be a. Aleo tsy avoakantsika moa le izy fa misakafo miaraka amin'ny olona ao amin'ny présidence be dia be, mahafantatra olona ao amin'ny présidence. Donc zany a olona mifankafantatra zany le izy. Mety fantatra ny zalahy koa zany hoe inona ny asan'le olona ao Madagasikara. Anisan'ny opérateur mampidi-bola sady mampiasa vola ao Madagasikara. Rehefa nandeha le izy a, nandeha ny lafouille rehetrarehetra, ny coffre rehetrarehetra
de nyrofiny zalahy daholo ny zavatra hitany hatramin'ny telefônina sy ny tariny a, de gaga le olona hoe efa misy inona. Ary amin'ny vola raha tsy diso a mahatratrana amin'ny 200 millions d'ariary any a, de hatramin'ny ankety am'izao hoe mbola le tompotrano ndray vao omena azy hoe fa maninona misy 200 millions d'ariary ato an-tranonao, de nyrofina le vola de hitanareo moa ambangivangon'le vidéo nalefana iny a, fa tsy vidéo rehetrarehetra, mba hialana hoe mamorona, manakorontana, satria tsara marihana ny antony nanaovanay ty zavatra ty a, tsy hoe voasambana io, efa niteny foana izahay teto hoe andeha moa ny sasany hoe manao perquisition tsy mazava de avoay ny pirofo, de ndraindray a le pirofo misy fa le tomponatoka am'le olona victime tsy sa satria matahotra. Hatramin'izay a gasy malagasy a ny victime tao. Hentsika moa hatramin'le resaka famataranandro a, nanaovana perquisition tanatrano Ningarainy ray zay a, de tratratsika tamin'ny tanan'olona hafa. De resa be, de nisy nitohitohy eo a, ny garde du corps ny ministre ohatr'izao a nanendaka nandeha niataky ny station Jovena. essence a ohatr'izao. De le izy tsy ka izy ole fa amindray mitoraka aty a natonga izahay niteny de hoe oka kosa am'izay fa hoe sady le tompony le victime zany a tsy haiko mbala azo menazy ve izy sa izy de hoe tsy maninona rehefa avoaka de zay natonga koa hoe rehefa tsy matahotra ianao a avoakanay le zavatra, anisan'ny pirofo mivaingana, misy pirofo be de be eo misy le tana amin'ny bypass, misy vidéo koa le miaramila tana amin'ny bypass, fa mbola tsy samo ny olona victime tam'izany de aleo aloha najanony. De nandeha ny resaka rehefa lasa ny vola de le tompotrano a le mpiasa tao zany a niantso gendarme anakiroa ny tonga, gendarme mpiandry examen tsy manana basy nefa le olona manao soi-disant perquisition mitondra fitaovam-piadiana. De rehefa tonga teo moa le gendarme anakiroa tsisy ninona vita fa hoe bon ataovy déclaration anareo de atao fanadihadiana. Kinanjo nohon'le tompotrano zany le hoe olona victime zany mba mahafantatra ihany hoe samby any de mba miara misakafo am'zalany amin'ny présidence mba hiantso de teo moa eo ny afantarana hoe ingrat ihany le olona ndraindray satria tsisy olona mahafantatra na ny mpiasa ao an-trano hoe misy vola be ohatrin'io raha tsy hoe olona mahafantatra an'ireo olona reo. Tsy any ny olana, tsy resaka hoe fakana vola sy ny tariny, le fomba nitondrana an'le izy a, de nizingizina ihany zany reo hoe aiza ny taratasy nanaovanareo an'le perquisition, inona ny fanadihadiana, tsisy baiko, tapatapany vidéo izy nalefanay aminareo iny a. De io ny tiako atongavana hoe olona ohatry nahoana ihany zany a ny tokony voa arovany izao fanjakana zao, ny gasy kely moa efa tsisy azo anteherana. Am'izao fotoana ny vahiny mba mampiasa volany amintsika ndray a de anaovana an'izay. De inona ny azo anteherintsika amin'ny firenena? Verenako am'le affaire teo a, rehefa nandeha ny ankety a, io manko ny nampisalasalanay tsy namoaka an'ity vidéo ty omaly hoe aleo aloha andeha ny fanadihadiana de alefaso daholo ny ankety sy ny tarina, aleo aloha angina tsy médiatisena le zavatra am'izay mba tokony andeha amin'ny ara-dalàna amin'ny rariny sy ny hitsiny.
zay zany ny eritreritra anay hoe atraiza ty zavatra ty tena zay koa ary mba miay hoe sao de olona tsy avy ana présidence akory fa misandoka ohatr' zao kinanjo androany nahagaganay hoe misy olona izy moa teneniny teto tam'le videony farany teo hoe ny diaspora mo efa be de be voakarama de mieritreritra ny sasany hoe ohatranazy daholo ny diaspora rehetrarehetra hoe voakarama de ny excuse-ny zareo a nandeha aloha am'le hoe tiany sary de hoe andremo a olona misandoka olona tsy avy any amin'ny présidensy ny olona nanino fa maninona nalefa tonga de zany izahay na fantatra taloha ary hoe aleo angina aloha avelao a ny tompona andraikitra anao enquête ireo ndray a hoe iraka ny avy any amin'ny présidence manao démenti fanontaniana mipetraka le olona ny teny ve mpiasan'ny présidence officiel conseiller spécial officiel de hoe manao démenti sa ianao ny tompona andraikitra mpanao an'le enquête sa ny complicité nareo rehetrarehetra hoe aiza mitady vola ao am'le tompotrano ao misy vola rofina daholy a zay ny zava-misy ao a Madagasikara mahatonga ny olona matahotra daholy de rehefa miteny ny olona na mireagira le olona hoe io fa mpanakorontana io fa mila merina ny Andriamatoa Rajoelina io fa ohatr' zao mila merina fanjakana teo aloha zay foana ny averimberiny fa naninay koa adiny 2 mialohan'le live nalefanay le video ijerenay ireagira ave ny compte fake le voakarama efa noté daholo ny lista nareo de io koa moa misy namana be de be mireagira anao démenti anao an'izao hoe oditra efa akondro fankafantatra daholo tsika efa fantatray mialoha resaka démenti sy ny tariny io zay oa tsy namoanay an'io a omaly mila zavatra sura izahay a hoe misy le zavatra efa fomba fanao zala le izy a fa tamitindry mitoraka tia tena azo daholo ary tsy natahotra ny tompony le hoe avoay ary zay na tonga zay somary tara namoaka anazy fa avoaka ihany le izy tsy haiko atomboko amin'ny tapany faharoa le izy paster de toizanao a de iverenako eto le izy tsy resaka fanakorontanana fantatray hoe mikorontana ny Madagasikara sahirana ny vahoaka fa ity tranga zavatra ohatr' zao efa talohan'ny resaka kidnaping aloha efa nandeha foana io karazana raquette sy perquisition manaovana sous forme-n'le izy a efa fantatra daholo ny tompona andraikitra ao am'le izy ary mino zahay namana rehetrarehetra izay mbola tsy kivy manao enquête sy manome dossier rehetrarehetra azakivy tsy mbola namoaka source izahay tompoko efa enina daholo hatramy mambara ny gouvernement zay mpaniraka sy mpanao ratsy io fa tsy zazakely izahay de hoe anao chantage sy ny tarany fa ny firenena no aleony rehetrarehetra inona moa ny tombontsoany anao an'izao tsy misy ny fikasana ny zavatra ilainay a ny filaminana ny fandrosoana ny vahoaka malagasy zay le nyresahany teto foana hoe samby tiany Madagasikara itsika rehetrarehetra za tsy miteny hoe ianareo mpitondra tsy tia Madagasikara ianareo fa isika samba ny fomba fitiavany amin'ny Madagasikara
tianareo ny Madagasikara androany satria ianareo te hitsetitra ny harem-pirenena, te hitsetitra ny mba olona mitady vola manam-bola, te ho mpanan-karena anareo, tianareo Madagasikara, te hiaina amin'ny zavatra tsy niainanareo hatramin'izay ianareo, mariny zany tianareo Madagasikara. Fa ny anay mba hoe mahita masoandro ny vahoaka malagasy tsiraray, mba afaka miaina ao Madagasikara isika rehetrarehetra, ohatra ny olona rehetrarehetra miaina any amin'ny tany misy azy, afaka mivoaka alina, afaka mivarotra, tsy mitaintaina, zay ny ilainay. Fa raha izao fomba hanaovanareo Madagasikara zao, ninona zavatra resahanareo, ny firifiry ny compte fake ny olona karamainareo, tsy anidy vavanay izany. Zay efa niteneninay foana zany. Na enjenareo isanandro izahay tsy anidy vavanay izahay rehefa mbola anao io fomba ratsinareo io ianareo. Ny magaga dia hoe samby mitonona avy any amin'ny présidence daholo ny olona rehetrarehetra miditra anatragnin'olona, ao manana ny perquisition, ao manana ny taratasiny hoe perquisition avy any amin'ny fitsarana, ny sasany olon'ny fitsarana koa ampiasaina, fa ny sasany tena tsy manana, fandravana tsotra zao fotsiny. De rehefa avy eo tenenina fotsiny hoe avadika hoe mbola ry zareo teo aloha ihany manakorontana ireo ny mandoto an'ity fanjakana misy ty iza mo ny tsy mahafantatra ny fomba fitadiavanareo rehetrarehetra ao anatin'ny gouvernemanta, na manodiditra ao anatin'ny gouvernemanta fotsiny, ny olona manodidina fitondrana rehetrarehetra manaiza ny daniny kibony hoe aiza ny ahitana vola haingana, de tsy mety tohanana ny PRRM. Eto amin'ny teny zay tsy miteny hoe ny PRRM colonel Mikael nandefandreny olona reny okazava 5 lahy ianareo ao, tsy fantatray hoe izy aminareo 5 lahy. Teto zay efa nitenanao foana mon colonel hoe enao mety victime ary niezaka niantso anao izahay, ary niteny anao zay tamin'ny telefônina, miaino ny manodidina anao mizavatra tsy milamina, de namaly ianao hoe za koa tsy voatery matokony manodidina anahy. Ho ampina ary ianao mon colonel, de ny farany tsy nirarahinao zany resaka zany. Niteny foana izahay teto amin'ity tambazotro ty hoe tsy olona mitady toerana izahay, zay tsy mitady te hody any Madagasikara zany, tsy mitady toerana ao amin'le refondation zany, fa zavatra nitakinay hoe andao atsika anao refondation tena izy, andao atsika anangana institution zay matanjaka maleo tena mitaky zany souveraineté ny malagasy sy ny Madagasikara zany, andao anao base solide. Zay ny zavatra nangatahanay taminao, fa zay tsy nangataka toerana na président fokontany tsy nangatanay taminao. Ny détraqueur io manodidina anao reo izay matahotra zatra mandoto olona, de enao zao mijabaka mialatsiny kosa na 5 lahara ianareo ao enao ny voalohany eo ambony laharana hoe enao ny responsable alohan'izy efa da tsy afaka izahay tsy tenanao hoe tena tompona andraikitra ve ianao mon colonel. Nanatona anao reo zokinao reo général be de be izay maha be de be miresaka aminay, fa tsy nasianao sira.
ny sasany moa efa any am-ponja. Izay olona niaro anao tao amin'ny fitondranao any am-ponja. De nitenenina hoe mila monanao io mon colonel, mila an'izao io mila mola an'izao. De io ny tenenanay teto hoe rehefa tsy mandray andraikitra kosa ty colonel ty, sao lahy hoe na baiko avy any amin'ny mariny ty zavatra ty na izy complice any amin'ny fampizara bénéfice reo. Tsy zahay ny tsaran'izany, oka ny tantara itsara. Fa ny anjaranay fotsiny hoe mampatsiahy firenena iara-manana io. Samby tian'ny Madagasikara tsika. Raha izao ny fomba hitiavanareo any Madagasikara, tsy maninona ataoviny amin'ny hitiavanareo anazy. Fa zay kosa ajanony fanenjenanay sy fikaramanareo olona tsy manan-kasa rehetrarehetra mandoto anay fa zay tsy mety miteny. Zay ny azonay ambara. Ary tsy hoe miteny fotsiny. Zay moa tsy manana miliara izay ikaramana olona isan-kerinandro manao action mafana any aminareo. Fa misy farany zava-drehetra, ohatra ny fanjakana rehetrarehetra nisy teo alohanareo nanana fahefana feno nanambola, nanana olona pisolelaka be deaibe nanana exécutant be deaibe aiza zareo am'izao. Mieritreritra marina ve ianareo ho mpitondra mandrakizay? Tena zany ve nieritreritra anareo mpitondra mandrakizay? Io fa alefa miteny daholo ny adala sy ny endry rehetrarehetra sy na bandeau par couleur mba hoentina namarinana na anaovana excuse-le zavatra hoe tsy mety ataonareo. De hoe amarina io. Eny ary na de miteny ary anareo hoe ny olona teo aloha mikarama ny kidnapping zay manko malaza. Zay tsy miteny hoe tsy mariny zany zay tsy manana proof hoe iza no nanao anazy. Fa ny fahazahoanay anazy ary anisan'io trafiky ny zavatra ataonareo io mbola hivoaka ny dossier ndray andro hoe raha tsy olona akaiky ny fitondrany tsy mahatafavoaka io zavatra io. Zay ny azoko ambaranareo. Aza mieritreritra ianareoko le hoe olona ty ivelany na de manam-bola fa tsy manana hoe homme de main sy passage libre manao exportation hatramin'ny aleoa tsy teny zavatra maro fa be deaibe ny information mandeha hoe hatramin'ny trafic d'organe ataonareo a Madagasikara. Za tsy miteny hoe PRRM oka zava kosa fa mety PRRM mety ho victime ihany anatin'izany satria ianao ny tompona andraikitra voalohany ho zahay teo fa 5 lahy ianareo ao. Tsy vitany 5 lahy ianareo mbola misy super président eo manodidina anareo. Super président io zay manana pouvoir eran'ny Madagasikara. Le super président afaka manao intervention izy amin'ny pouvoir exécutif, législatif ary judiciaire. Satria hony izy lehibe ny mpanao lalàna. Ary anisany mandany vola tsy toko tsy firoana. Mikarama olona. Karama mpanao politika rehetrarehetra. Ny miaramila moa tsy teneniny. Ny milisy moa tsy teneniny.
ny mpikaramanady koa tsy teneniny. Zay ny zava-misy. Iverenako le izy teo hoe ny antony ty vidéo ty tsy resaka skandaly fotsiny efa niteneniny farany teo hoe efa tsy rarahinareo zany, efa tsy rarahin'le fitondrana ary tsy rarahin'ny malagasy tsony zany skandala zany. Tsy skandala ty tompoko, fa ny zavatra iainan'ny malagasy andavanandro mitebiteby. Satria misy miteny androany raha miakatra amin'ny plateau télé a, conseiller spécial, conseiller rehetrarehetra ty miakatra plateau télé hoe efa paradisa kely Madagasikara noho n'izao fitondrany zao. Afaka 10 taona raha mbola eo dia lasa Dubai Madagasikara. Fantatranareo ve zany Dubai zay? Fantatranareo ve zany paradisa kely zay? Sa hoe paradisa kely ho anao? Satria nandalo désert ela be anao, na ny hanina hoanina ary mety efa tsy hitany tamin'ny fitondrana teo aloha satria hoe tena tsy mandeha mibizina, satria mibizina de fanaovana politika. De tsy rehefa tsy nirarahin'ny fanjakana zany a, tsy nahita bizina de désert. Fa androany a le fanjakana ray ty a manito tsipikely, manome vola kely, mizara vola. Ny sasany moa tsy nieritreritra hitondra 4x4 zany tamin'ny fiainany, de androany mba nahazo 4x4 fa tena paradisa sosialista, paradisa be mihitsy zany zao fitondrana zao. Androany ny sasany vao nafantatra hoe mihina amin'ny restaurant, de mieritreritra izy hoe tafavoaka izy a mihinana amin'ny restaurant izy androany a, nitaingina roplanina izy androany a, de efa ohatr'izany daholo ny malagasy rehetrarehetra. Zay ny fomba fijerin'ny sasany. Ao koa moa ny navita fianarana, zay chôme foana nandritra amin'ny 10 taona, de zao a mba lasa conseiller kely na lasa chef de service kely a, de hoe mipetra tsara anareo a, fa manao zao fitondrana zao ary mandroso be zao. Zany fomba fijerin'ny olona nandeha nianatra ao Madagasikara. Fa ny fahantrana lalipaka tsy tenenina moa ny anavaratra, atao publicité foana hoe zao groupe tonga zao hoe tsy mieritreritra akory hoe firy mégawatt moa le groupe tonga ao. Hainareo 3 andro 4 andro herinandro tsy mahita jiro Antananarivo de tsy maintsy mahita solution. De mbola faly mitehaka, mbola faly manenjika olona. Nefa ny fiainanao ary tsy mandeha amin'ny rariny sy ny hitsiny akory. Mieritreritra anao hoe efa fiadanana rehefa miresaka amin'ny PRRM na miresaka amin'olona amin'ny fitondrana de efa fiadanana ho anao zany. Tsy atompoko. Efa firy taona zay zany miresaka amin'olona amin'ny fitondrana zany. Izy hoy zay teo hoe tsy mosy tany sy pastera mihitsy no sahirana na maty mosary na mahita délestage. Fa ianareo izay mpitehaka, rehefa tsy mitehaka de tsy mahazo ranondranony. Zay ny zava-misy. Fa ny anay, olana ho anay a ny fahantrana sy ny fahoriana misy ao Madagasikara. Olana ngeza be ho anay zany tompoko. Rehefa tsy hiteny anareo, anjaranareo zany. Avelao zay afaka miteny. Hoy zay teo hoe tsy mpikaramanady izahay a, tsy influenceur izahay a, tsy mitady hoe ho tian'olona izahay, ary tsy mitady toerana na président fokontany ary tsisy rarahinay an'izany. Fa ny fahantrany malagasy
ny famarotana ny Madagasikara, ny fanambakana ny Malagasy, zay mankarary anay andro aman'alina. Aza mieritreritra nareo hoe tsy hitady vahaolana izay, mitady vahaolana izay. Aza mieritreritra koa nareo hoe mangina fotsiny izay na mitabataba eto amin'ny Facebook. Fantatray ianareo tompon'andraikitra zay efa nahazo ordre manenjika anay mahazo mamorona dossier zay tianareo foronina. Fa tsy ampitsahatra anay izany, tsy ampitsahatra anay izany. Efa niteny anareo izay. Raha ifanenjika fotsiny zao de tsy raha nenjika olona izay tsy efa nijanona. Tsy olona ny enjehanay, tsy olona. Fa ny fomba fanaonareo izay manimba ny fitondrana any Madagasikara, manimba ny Madagasikara. Idetournenareo ny tena olana misy eo a Madagasikara. Alefanareo hatramin'ny mpanao politika karamainareo miadany ny communauté internationale manenjika ny SADC. Efa tsisy zavatra nandehany zao anatin'ny 8 volana nitondranareo tsy misy. Sarisary fotsiny zavatra déclaration ataonareo eo. De rehefa manao inauguration de exécution le fitondrana teo aloha izay dradradrareo tsy tianareo. Efa nareo miara-miasa am'zareo ao anatiny. So de lava loatra ny ahako pastera de ajanoko eo fa fantako hoe manana kambara be de be ianao anatin'izany pastera misaotra ny misaotra mamerina ny fisaorana ho anao manao cœur fa suive cœur fa bug mihitsy izy teo fa raha malala fa zavatra ohatran'itony tsy maintsy misy misignal. Misy olona ao manao commentaire hoe hitondrao porofony fa manao tsy manao recoupement. Io moa tonga le tenin'ny soratra masona hijery izy ka tsy ahita na de efa ambany masony ara le zavatra de mbola mitady zavatra hafa izy. Fa velao ho any iny tsy maninona fa io moa rehefa misafidy ny opahana ny olona tsy hijery afa-tsy zay tiany ho hita de atao akory moa. Fa niany tiako atongavana eto manao chronologie kely vetivety aho dia hitondra ny fanehoan-kevitro. Ity toe-draharaha ty le olona concerné mihitsy no niantso anay. Aleo aloha tiako hazavana kely aloha le tsara. Le olona concerné mihitsy no niantso anay. Ary niteny hoe inona no azo atao amin'ity toe-draharaha ty. Omaly io. Io mosy tany io témoin de saiko hoe tonga de anao live vetsika zao de zao mba ilazana an'le izy. Zay tsy ao anatin'ny toe-tsain'ny olona mpanao influenceur hoe mitady buzz sy ny hoe hanao scandale efa niteny teto zay hoe zay tsy m'intéressé anay intsony le manao miteny zavatra scandaleux ary tsara ho fantatrareo fa be de be ary fonako am'ireo olona zay manome dossier anay fa misy aza sy vaninay tsy avoaka satria nahoana raha vao zavatra personnel de zay tsy manao fa raha zavatra mahakasika ny intérêt national no mivoaka dia manao zahay. De ozy nareo inona ny intérêt national an'io ho teneniko eto lay antony intérêt national. Rehefa nivoaka io de gagy zay araky ny teny mostanina fa tonga rehefa niteny taminay le olona de hoe iza daholo ny olona efa nitenenanareo an'ity zavatra ity de zay ozy nametraka fitoriana teny anivon'ny gendarmerie dia mba nanantena fa araky le teneny ostany hoe misy namana izay ao amin'ny fitondrana ambony ao mba nilazana an'le izy dia retour en l'envoyeur no azo ka iny tena marina nalainy le information de gaga be zay fa olona ty andafy aty no namoaka an'le izy avy hatrany izay olona tsy ao anatiny atao hoe fiadidinany république akory. Normalement raha misy olona manao démenti de tonga de ny présidence sa ve efa misy détaché du présidence de la présidence ao anatin'ny structure ny fanjakana mampametra-panontaniana anay zay zavatra zay. Voilà. Faharoa misy namana diaspora eto ho hitanareo eto am'izay hoe ny fanorenana miabo mostanina CRGL de mandeha irery tsy ao anatina collectif tsy ao anatina alliance. Ny antony lazako an'izany de misy olona zay heverinareo fa mpiaradia aminay am'izao fotoana zao manao virage à 380 degré sa 3 firy degré lasa manana langage hafa am'izao fotoana zao.
izay lazany fa hoe hoditra akondro ndray hony io fa mbola ho hitatsika eo moa zany hoe misy zany ny olona efa manana ny didim-pitsarana alohan'ny mpanao ankety ho fanajany kanefa voatery zay manao an'izy zao na de tokony andeha ny ankety arao tsara le raisonnement an'ilay tiana tongavana le olona concerné no miantso anay aloha averiko indray fa zay tsy naka sorsan'olona tery dia am'izao zany a efa nitapohana rano le affaire zay foana moa ny fomba fanaondro zareo hoe misy olona misandoka amin'ny anaran'ny présidence zay zany zao ny feo mandeha misy hoditra akondro tsy zany fa zao sy zao sy zao sy zao peu importe hoe inona ny eo ambadika avelatsika eo ampelantanan'ny ina mo zany ampelantanan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana ny ankety na dia mety mandeha tsara ty amy base fa rehefa tonga any ambony ny vily io fa na inona antony zay na tonga anay nanao an'le lohateny hoe présidence ou pas affaire masiso ho azavaiko eto inona le mamasiso azy samy hafa ny atao hoe PRRM sy ny présidence PRRM ny président en personne tsika malala amy tantaran'izao tontolo zao tsy ampianarina an'izany zahay fa c'est toujours dans le foyer de la présidence no misy ny traître na dans le foyer de la présidence no misy ny infiltration donc raha miteny zay présidence vakio tsara le titre fa ianareo maika ny tonga de hiaro olona io satria nareo efa diso efa tapenana volany masonareo tsy nanonona olona zay fa présidence zany cabinet ao ve raha miteny zay président ou pas de la personne présidence ohatra hoe primature na tsy PRRM aza naniraka an'ireny olona reny arengany mba tsy ho izy aloha ny tantara mbola ilaza azy dia manambara fay ary io le lazaiko hoe tsy misy état fort eto Madagasikara ny lesona voalohany zao hoe tsy voafehinao PRRM ny olonao ataonao ahoana ny fean'ny Madagasikara nefa ny cabinet ny présidence aza mandrongatra ahoana ny tondranao an'ny Madagasikara ary fantatro fa manao ambition présidentielle ianao rehefa matoky ianao mpiandro malala tsara ny tenin'ny soratra masina rehefa matoky amy kely de matoky amy be donc laboratoire aloha ataonao ahoana ny maîtriser an'ny Madagasikara nefa ny olonao aza mikapotsaka na tiatsika na sy tiatsika miaramila ireny tonga tao ireny ary nisy anarina antonao teo misy olona manao fiavana tafara ato tsy maharaka nisy anarina fantonony mostanina teo ivereny rehefa avy eo le izy hoe caporal moa izy iny sahina na capitaine plutôt capitaine pardon capitaine Toavina voilà dikan'izany de zao koa ny interprétation mbola io ga général Alfred tononoko misy ny anarany mety maheno azy any amponja am'izao fotoana zao efa niteny tamy fotoan'andro général Alfred hoe misy miaramila vitsivitsy maromaro sorena taorinany ny affaire Jovena iny hoe tonga de nanaovan'ny be galona rehetra tamba be hoe fa maninona zay no ahitsiko elisany fa tsy mba misy solidarité de fa manomboka menimenina zany zalahy hoe rehefa zalahy be bokotra aveo izy dia totofanaingany izy fa rehefa de tonga de hoe manameno koa izahay chef d'état major sy ny général ny fihetsiky zany miaramila fa hiatra amin'ny fitsipiky ny miaramila ok c'est beau tout ça fa ny menimenina ry lerony zany hoe raha ataony interprétation de zao possible za tsy miteny zay no izy tezitra ny sasany hoe fa ahoana no zahainy tsy mba hinana ary raha enona le lela vola 200 millions d'ariary
eno tsara manaraka ny raisonnementsika 200 millions d'ariary tsisy dikany zany a ho an'ny gros poisson zany mino fa ny gros poisson tsy andeha handroba olona pour 200 millions d'ariary fa iza ny olona hitady 200 millions d'ariary de zalahy mambanona ny olona vokatra any amy tendakeliny tsy hitady 200 millions d'ariary il va pas risquer leur vie leur dignité pour 200 millions d'ariary minimum kosa ngamba mba any amin'ny 50 de milliards na je sais pas quoi dikan'izay misy ao amy tafika ao zany na iza manakarama azy na iteninareo hoe rajoely raha vatomangy efa misy itena zany re matsy fa aveo na i Poutine na i Ergiel misy zany koa matsy mety zay koa ngambany na i Mostane na i Ratsiraka ifanepasany mifona aminao ray aman-dreny manona anarana na iza peu importe fa tsy disciplineny miaramila anareo supposons za corrupteur de mitondra vola de miteny amy miaramila andana robao le sinoary na miteny amy zala andana makany dikan'izay zany a fona aminareo tafika ao fa zay teto zay mirahalahy nisan'ny estime anareo vous n'êtes plus crédible voilà l'armée malgache n'est plus crédible que ça vous plaise ou non tsy misy tsony ny hiérarchie tsy respecter ny hiérarchie militaire ary fantatro fa misy manaraka eto ny miaramila sasany sy ny vadina miaramila avec tout le respect que je vous dois tena ny estime anareo zahay tena ny loloa anareo atapindoha zay fa izao miprofo fa mikomy le boakely de hoe fa ono zay nitsinana le tie ary matozy enimpolo efa organisation zany dikan'izay zany signal zany monsieur le colonel fa même votre place étant dans danger fa ireo bandy reo afaka any hifototra aminao zay ny dikany ary manova lecture lalindalina kokoa mampatsiaro any Prigozine tezitra tamin'ny Poutine hoe matimaty foana ny tafika ny Wagner tany Afrika de nandeha nitodika nakany Moscou Prigozine miaraka amin'ny andiana miaramila nangofotra Moscou Kremlin tam'izay fotoan'izay fa ingay président ny Biélorusse no ny telefona ny Prigozine teny am-pandehanana nampiova hevitra ny zalahy après ota théorina ny vonoany zalahy Prigozine fantatrao tantara zany akana lesona hoe à un moment donné le bandy kely rehefa tsy voky le rony fa hoe mahita ny sasany galabina de sasany tsy manana de mahita-kevitra izy dikan'izay zany de zao hoe ianareo izay tompona ndraiky mpanjakana am'izao fotoana zao dia tsy misy état fort au Madagasikara tsy voafehinareo ny olonareo afaka amy tenareo ka io ne voakarama ka io ne misy manity oditrakondro maramila ny anareo maramila nga matahotra oditrakondro maramila zay matahotra oditrakondro efa nampianarina anareo tamin'ny école de guerre il faut se préparer à toute éventualité fa tsy anopleury sary nareo hoe mba ampio zay raha olona fa misy olona ratsy fanahy mihitsy tady hanipoditrakondro anay ampio zay fa misy tady anaratsy any vous êtes averti mety teninareo zao hoe ka isolé io re Mostane Sergel fa aferan'olona ho avy koa matsy ny communication n'olona mahay be fantatrareo dolo izy ireo malazalaza atao Facebook ato non ka entre n'olona tsy mifankazo de mifanafika anjao way niteny taminay tokoa le tompotrano le tamin'io zavatra io hoe hatram'le somme aza rehefa nanao fitoriana tany amy gendarme na ena hoe 4 millions d'ariary ny very voatandroany atoandro no azoko zay information zay tamin'ilay tompon'ilay izy jereo nareo am'izany ange le toetsainy 200 millions d'ariary aena 4 millions d'ariary qu'est-ce que ça veut dire ho amboaran'le rony koa zany ty volo ty raha hita 4 millions d'ariary fotsiny tao de anaovana tratrany tapomaso teo na fanovamaso dikan'izany monsieur le colonel aza raisinao fahavalo zay raha miteny eto misorako any Mostana napatsara hoe efa niantso anao aho fa tsy niaino ianao
ka izao manana lecture lalindalina fa aza manao lecture réactionnaire hoe reo ndray velam-panohitra fa matoa reo bandy reo manao zavatra à l'insu de votre autorité raha misy olona sa zany manao zavatra tsy teo ambaniny baikonao fa zareo nanira-tena satria nisy nanakarama peu importe hoa na iratsiraka any am-pasana mifona aminareo zany any a dikan'izany reo olona reo raha pitso afaka mitodika makany ambotsyrohitra ary fantatro fa feno miaramila eraky ny efitrano ao iavoloha feno fantatrareo vaoaka moa zany ohatrany camp militaire mihitsy ao avoloha am'izao fotoana zao parce qu'il est conscient le président que même ces militaires tsy azony antoka tsy azony antoka ny militaire an'ireo io proof io samy manao zany hoe ary pour moi c'est une provocation hoe tairinareo nareo le vidéo ndana nytenena any amin'ny ambassade nareo any fa izy any ambony ny présidence sa ny ambassade zany hoe tianytenena hoe eto nefa bordel zay ny tiany tenena eto ane tsisy lalàna fa zay manana ny ty no tompony ty fahefana za zany tena amy saina tsy miangatra hoe misy mitondra ve ty fireneny ty mbola averiko any discourko zakanareo ve le pouvoir aza mitomany ne soyons pas des pleurnichards vous les leaders d'opinion diaspora mpiaro fitona ka misy olona tady andoto na iza ny tady andoto tsy voafehy donc incompétent za tsy hiditra tsony corruption avela ko any iny misy tompony andraikitra misy ao ny pak matoky anao zay a responsable en pak vaovao fa olona afaka andiniky anao fa ny compétence mihitsy no miariary zao hoe mba mieritreritra zay fa hoe miaramila mitondra de mandeha tsara ny chaîne de commandement or misy zany a électron libre ao amin'ny tafika izay raha ohatra ka rahana mihevitrareo mpanadio rano hoe misy manakarama dikan'izay zany azony lasa mercenaria zany ny tafika misy zay manambola zany le plus offrant afaka manakarama ny appareil d'état de afaka mifototra inona ny position raisinareo hitomany ve haniraka ny tsy haiko dolo reto mpanao facebook erinareo reto hoe mitandre malefaso mp ty amiko ny anaranirano zay ve ny solution nareo fa tsy sa maka solution radicale misy olona fantatrareo tsara mihitsy ao mila esorina radicale fa tsanareo parce que fantatra efa tsy eo am-pelantaninareo le fahefana tsy eo am-pelantaninareo le fahefana il y a une autre personne ou quelques autres personnes qui détient le pouvoir mais vous êtes des hommes d'exécutants vous êtes des exécutants fa zavy ny tompona fahefana de zay tamatama aminao zany fantatro tsara ianao fa ianao karaha mahay ny ranona sy rana sany de za mijery fotsiny hoe entanina atsika mba tsy ho kotabain'ireo mpanohitra entanina atsika mba tsy voakarana entanina potinina tsy manao an'izany hoe entanina nareo rusy mba le faso ako ny anaran'izay olona manao an'ireny drone tonga de petafany azy tsisy hoe entanina inona satria fantatrareo ane le olona fa tsy sakinareo le olona satria ananan'le olona maimizy anareo ohatra anakiray meko anareo fotsiny misy zany atao hoe compromat zany système russe io compromat zay reo vony chat gpt raha tsy hainareo ny dikany anisany hitazomany sasany anareo io compromat io akoatra ny corruption tsika neto secret de polichinelle on connaît ce qu'on parle fa de tsy ho gaga ianareo ozy nareo fa ahoana ry dadapasy ahoana ry mositana no misy scandale isan'andro ka satria tsy hoe le olona ka satria tsy misy fanjakana eto ina le fanjakana ane tsy hoe titre fotsiny fa tena tsy
tsy manana autorité amin'ny certaines personnes dans votre milieu, dans votre cercle ianareo. Fa mihafa anareo miraparapa mihitsy, saky nareo amin'ny anina. Zay tsy andefitra mihitsy miteny premier ministre tsy andefitra zay am'izao. Monsieur le premier ministre, fantatrao le olo akaikinao io nefa maninona ianao mandefitra aminy. Fa rehefa amin'ny olo kafa ianao tsy andefitra zay. Misy olona sakinareo, misy olona tsy sakinareo. Tsoro ny marina. Ka ireny fait divers zay tsy le fait divers ny m'intéressé anay. Misy facebookers de faly micommente fait divers satria mapakatra ny popularité. Za zao tena tian'ny olona be mihitsy fa niakatra zao ny abonnéako. C'est pas notre principal objectif. Principal objectif anay de zao hoe arakaraky ny fait divers zay mitranga no ahafahana manao projection hoe inona ny impact zao amin'ny nation. Ny impact zao zavatra nitranga zao tsy resaka hoe mety tena inona koa zay 200 millions d'ariary pasteur efa misy anefa beno zany. Oui, fa saingy lay olona mi-exécuter an'le izy mihitsy no mampiseho hoe misy rafitra informel mifehy ny rafitra formel, nefa le rafitra formel tsy samy mikitika an'le rafitra informel. Fanontaniana mipetraka inona ny antony. Donc zany gesticulation ny betsaka, mivory manao fanambarana ny fikambanan'ny tafika sy ny polisy. Jery anareo manao an'le fanambarana hita mihitsy hoe tsy misy conviction, tsy misy punch, tsy misy ihany fa ohatrany hoe de hoe tsy maintsy atao ty fa devoir républicain ny miteny hoe tamy ohatra hoe fa very zaza reny de tena misy zao. Sasany ary moa manana toetsaina négationniste mihitsy le zalahy anankiray mpitondra teny ministry ny fitsarana iny hoe tsisy an'izany fa zay olona manaparitaka an'izany de olona mandainga. Zany ny famonoana afo manoloana ny ty zavatra ty. De ohatr'izao ndray zany famonoana hoe hoditra de hivalona ho azy ihany io. Io anie hivalona ho any tokoa e. Fa izao ne venez pas pleurnicher demain rehefa mitodika any aminareo mibasy. Basy ny olonareo. Hoe tahak'izay mba nihainao any Mostana Sergela ihany. Iny Rajoelina iny mbola velona ary mety mihainao izy am'izao fotoana zao. Nitenena anay tsara mihitsy tam'izany fotoana zany. Tsaroany hoe ohatr'izao reo olonao reo tsy manjary. Là, il le paye très cher. Zao ndray zao miteny aminao colonel Nandrenirina. Inganeo mba tsy hoenao kosa. Zay aloha le conditionnel de rigueur ozy le olonao zay. Fara toka tsy hoe espérant fa tsy ianao. Vous attendez quoi? Le resaka drone iny ataotsika hoe adaladala le bandiny sapatsikilo sy sisa. Fa mba jereo nge le vulnérabilité anareo hoe iny bandy anankiray iny de efa nampisahotaka anareo. Za zany mijery lavitra misahotaka anareo olona anankiray afaka mitena camarade sainy ny bandy zao iny manao témoignage dao nareo. Oui, mais regardez la psychose nateraky le izy. Ny lesona zany de zao hoe vulnérable ity régime ity. Fietsiketsehana daholo ny betsaka. Fampisehoana muscle ny betsaka teny Mahamasina tamin'ny 26 juin. Fa ny système anareo mihitsy nefa pourri jusqu'à l'os. Dia tic-tac sisa ny andrasana. Ka raha ohatra na ho nareo tsy hainao anay fa hoe ireo ndray ry zalahy de manasa tanana zay hoe zay efa niteny rehefa tsy nihainao anay nareo sakasaka. Zay ngamba ny ahy Mostana raha ohatra ka mbola manakolazaina anao de averiko any aminao ny teny. Misaotra pasteur ary amaraparana moa tsika io fa tsy nivalampatra be. Tohizako fotsiny kely am'le zavatra niteneninao teo ary tsy aiviko hoe araka ny teninao teo hoe ny andrandraina ny zany miaramila zany. Zany miaramila tandroka aro ny vozana.
Ary ny vozona zay hoe dernier rempart. De hitantsika zao hoe ny miaramila daholo ny fitaovana hoentina manafika ny fiarahamonina. Iza ny mampiasa reo olona reo? Izy moa ny tenenitsika teo hoe tsy discipliné ve? Mercenaire daholo ve? Nareo be de be officier haut gradé ao amin'ny firenena izay afaka manamarina zany raha tsy matahotra zavatra tenenitsika zany satria lasa mpikaramanady ny miaramila atsika. Tsy fantako. Zany ve ny fampianarana formation miopampana zay nataony Rosianina tao amintsika? Gaga manko a rehefa mahita ny loi de finance rectificative miakatra ny budget ny sécurité ny président satria niakatra koa ny sécurité ny Poutine. De manao copie-coller ve tsika satria Poutine nampiakatra miaramila miandry azy noho ny Ukraine, noho ny resaka drone ny Ukraine. De atao koa ny atsika sa hoe misy namana zay miteny hoe tena détournement de fonds ny betsaka any anatin'ny institution any zalahy. De nitenenay hoe mbola tsy fantatra anareo ngany hoe atao hoe détournement de fonds. Ny détournement de fonds zany a any amin'le fitondrana de atao ampanakarena sy andeha hanomanana ny fifidianana. De efa miandry daholo ny rehetrarehetra. De i moa ny mpanao politika ny karamaina daholo ny ankamaroany manohitra ny zavatra ny tenen'ny SADC. Tsy hoe tsika olon'ny SADC, non, fa le hoe am'izao situation flou, tsy misy ninona, tsy misy base constitutionnelle, tsy misy ninona teneninareo misoa manam-pahaizana. Tsisy base ingouvernable zany Madagascar zany am'izao noho ny zavatra ataonareo. Ka noho izay, satria le sinoa le voatafika mino aho tsy voaenjikenzika ho tafiditra ao anatin'ny alajazy satria mora manova an'ziny dossier iny a lasa alajazy. Tsy haiko inona. Mitona daholo izao amboarina daholo ty rehetrarehetra satria enitsika any am'le vidéo enitsika tsara hoe ho hitatsika eo hoe iza ny ambony présidence sa ny ambasadinareo. Ory zalahy, mba miaramila sy officier any nareo am'zany langage zany. Ny sinoa ve sûr anareo fa ny gouvernement sinoa ny fanjakana sinoa ve andeha hitadiavanareo an'zany zavatra zany? Na io Donald Trump efa tsy masahy tsony miataka an'zany sinoa zany am'izao fotoana zao. Ianao ny tsisy ilavanazy ary na basy tafondro mipoka ary ianao mety hitsoka. De anao mandrangaranga ady mamorona. Iza moa tsy mahafantatra hoe aiza ny taux de corruption tsika ao Madagascar. Ka eo ny tiako tsindrina ary alako tsiny am'ty teny vahiny andeha ataoko ty alako tsiny amin'ny mpijery atsika rehetrarehetra satria tsy maintsy mitodika kely amin'ny namana sy havana sy ny représentant ny communauté internationale tsika mba ho ampina am'izay am'ty resaka capture d'état ny mafia enjana manao kidnapping ny Madagascar ray manontolo ty. Mesdames, Messieurs, les représentants de la communauté internationale, Excellences, chers partenaires de Madagascar, on se tient devant vous aujourd'hui pour porter la voix d'un peuple au bord du gouffre. On vient vous parler d'une île magnifique, d'une nation d'une richesse écologique et culturelle, unique, mais qui se meurt à l'abri des regards. Madagascar est en danger de mort démocratique, mais ce danger ne vient pas d'une agression extérieure. Il vient de l'intérieur avant tout. Et il porte un nom technique presque froid, mais dont les réalités sont dévastatrices.
ce qu'on peut nommer la capture d'État. Cette capture se montre par une justice instrumentalisée, car les lois ne protègent plus les citoyens. Elles protègent les corrupteurs et punissent les lanceurs d'alerte, les leaders d'opinion comme nous. Et on voit en ce moment des pillages organisés par des forces militaires, militarisées. On ne sait pas si c'est une technique d'un État extérieur, mais on fait appel à vous. On voit aussi un espace démocratique verrouillé. Les voix dissidents sont étouffées, les médias indépendants harcelés. On a vu récemment le journaliste convoqué. Et les processus électoraux vidés de leur substance pour garantir le maintien au pouvoir. D'où tous ces mascarades contre l'organisation, la SADC. On fait appel à vous, car les Malagasy sont en danger. On ne pourra pas, et nous ne pourrions pas, se battre tout seul. Merci de prendre en compte nos doléances. Zay ialana tsiny raha somary teny vazaha satria marina matsikana journaliste vazaha mba mihaino. Aingany tady namantsika. Tsy petra-potsiny, tsy vita amin'ny Facebook tsony izy ity. Mieritreritra sasany hoe miteniteny foana nareo avy any. Ary niteneniny pastera teto farany hoe avaiza moa io fitondranareo io. Raha tsy ny diaspora ny izingizana, ny ady iny fitondrana teo aloha iny tsy tonga teo ianareo. Na dia androany ary lasa nataonareo fitaovana koa ny diaspora satria mbola be dia be ka maty mosary maty noana aty satria mety sarotra amin'le fitadiavam-bola. Sarotra ny hofatrano any euro dia tsy mety karamaina izy. Fa misy kosa miasa, maleo tena, mavelo tena, tsy miankina amin'izaniza, matotra ny saina, afaka miady ho an'ny vahoaka malagasy. Eny ary fa mankasitraka antsika rehetrarehetra nijery ary nitolona aza maneky lembenana. Zay moa le ozy sasan'izay aza maneky lembenana. Androany ireo maneky lembenana satria nahazo toerana. Averiko indray hoe zay tsy mitady toerana. Na dia président fokotany ary tsy ilainay zany. Mahavita tena izahay, mahaleo tena izahay, fa ny tombotsoa ho an'ny firenena sy ho an'ny malagasy ny katsainay. Mankasitraka tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Saotra no fotanina amin'izay afatra ho an'ny communauté internationale zay a. Za angamba ny amarina amina note anankiray mitodika amin'ny diaspora. Gaga ihany aho mahita namana sasany izay niverina hoe mpitolona. Tsy mbola nintsana akory ny ravin-hinanana dia mivadika. Tena hoe décevant. Ho lazainy mazava eto fa ny fanorenana miabo dia tsy miray feo amin'izany mihitsy. Mafy be ngamba le pression hoe tsy afaka mody any Madagasikara, tsy afaka mandrarano. Nanaiza hatramin'ny fianakaviana sasany miteny hoe ninafatiny tsara fa tsy afaka mody any Madagasikara dia mifaly. Nanay tokony omenay anareo vahoaka fa izahay dia ao anatin'izany atao hoe les incorruptibles zany. Dikan'izay zany dia zao hoe ho anareo zay mbola misy conscience kely
fa no nitahotra zava-misy de micomprendre zahay misokatra midanadana ao anareo ny varavarana zao anefany tsy manome toky anareo zay fa hoe zay zavatra lazanareo ty aminay de tsy maintsy horaisinay fa zay zavatra mahakasika affaire d'état ihany no traitenay ty pjrgl ty sy ny fandarinay sy mositana tsy presse scandale me ho an'ireo hafa zay io ny fidiram-bolany mbola veriko aminareo fa raha ny information azonay oatra nytony fanao ny sasany ao izy ao madagasikara ao io ny fidiram-bolany de mivarotra ny information iny any ambonimbony any mba afany manao rakety zay tsy mila an'izany ny anay de tena mandeha amin'ny hoe ity no tena ambony aminay ka ho atsika diaspora hoe apetrako tsara ty teny ty hoe misy ny capture d'état fa za koa mahita hoe misy ny atao hoe capture des élites iza sisa zany no mba andrasana sy antenaina eto am'ty fireneny ty zay ngamba ny teniko farany fa dia mankahery reo fianakaviana niaran'lay herisetra ka nametraka fitokisana taminay ny teny tamin'io zavatra io marina fa atody miady amam-bato anareo kanefa ny adidinay de milaza ny zava-misy moa efa nisany teny fa ny manaitra koa ny sain'ny mpiray tanindrazana hoe hoaizytsika ty ary anaona ny afaratsika samitain'andriamanitra mirary soatsika rehetra amy fotoana tsy ampozina indray satria arakaraky ny toedra raha moa no afahanay miralahy miditra tsehatra eto tahaka an'izao fanaonay zao fa dia mirary soatsika de mizaha tsy fanaonay misy adininay ny teny izy tia tsy fanaonay miralahy misy ny teny hoe mipartager fa ity de mba hangatanay manokana androany hoe partageo satria tsy fantatra zay mety anjavonany ty rapitsy koa tanareo ihany fa mahabe ny mahay zavatra am'izao fotoana zao de mba izao ny manaparitaka azy le maximum possible ny version youtube ho avoakako rehefa avy eo satria téléchargeko ty vao vita dia am'izay fotoana zay nareo ty matsy very rehefa ela ny ela very dans le sens hoe facebook mamafa azy fa tsy zay dia any amin'ny ina filazana zany any amin'ny youtube nareo no maka azy sotra tompoko samita an'andriamanitra